araka zany dia manohana ny fahalalahana maneho hevitra ny maître Willy Razafindratovo voalalana fatarany be sy ny maro azy manoloana ny sakatsakany izay miseho lany ankehitriny manana ny fomba fijery ny ity pahilalana ity eo anatrehan'ny zava-misy. Mitady fahavalo hatrany ny mpitondro hoy ny maître Willy Razafindratovo manoloana ny fanakanana ireo hetsika iverina hetsika ho an'ny fahalalan'ny asa fanaova gazety sy ny tima totosaina. Zakana mihitsy no mitady olona na fikamana ataony fahavalo. Za mahita za tenako ary tena mino mihitsy fa tsy misy olona tia anakorotana zany eo amin'izao fotoana izao. Tsy misy zany fikarakorotana zany davin'ny olona fa le fanjakana mihitsy no mitady fahavalo. Ina mahatonga azy mitady fahavalo ny olona satria tsy tafavoaka mihitsy ny zavatra rehetra nampanantenainy, ny zavatra teneniny tsy misy tanteraka fa resabe fotsiny izy dia rehefa aveo dia tsapany zany ao anatin'ny tenany ao anatin'ny tenany fanjakana sy ao anatin'ny eriteny fa hoe i zavatra teneniko sy zavatra ataoko rehetrarehetra tsy mety io no tsy tiavan'olona anahako, tsy zay tsy tiavan'olona le fanjakana. Ka izay zany adikany rehefa aveo fa hoe rehefa tsy tian'olona zany zay dia ahongany zay nataon'olona zao ataon'olona zao. Ka izay nefa diso zay fa le fangalanao fahavalon'olona rehetrarehetra no tsy mety fa maninona farafaharatsiny mba hovaina le toetra atao le fahamarinana aza manelingelina fiainan'olona ianareo, aza mandravarava fananan'olona, ambeny tsara ny sécuritén'olona mba ho tsara, ny fiainan'olona mba ho stable fa tsy ho sairana lava zao le vahoaka aiza nisy vahoaka korotana nefa tsy misy zavatra hoanina, tsy maintsy hitady sakafo n'olona zay mampanahirana azy fa tsy anakorotana anao ao. Fa ianao matahotra hiongana lava zao raha sitrapoko za mety raha Willy rery fotsiny dia hoy za hoe mba azafady indrindra re mpitondra aza miongana nareo fa mba manahirana satria tsy ho tatrinay vahoaka fofona voakanareo avy ao raha mba miongana maro inareo ka noho zany raha sahala aminay zany sy nola mitovitovy hevitra amiko dia hoe anoana anareo tsy hiongana mihitsy zay no ataonay fa tsy hoe zay ampiongana anao no atao ka noho zany matokisa fa tsy hiongana nareo fa avelao ny olona ampiseho ny heviny tahaky ny hoe MLE, ny syndicaliste sy ny team. Tsy taoko mihitsy anakanan'ireo nareo satria ianareo ohatra manofinofy zavatra any am-pandrinanareo sy tokantranareo hoe isan'izao dia iadikanareo zavatra marina le izy ohatra ny sanandro foana le izy ka manafotoana hoe izay foana no verimberina sanandro ohatra nefa mankaleo fa matory tsara ianareo fa tsy sakongana anareo atahoranay ary niongahanareo za mbola verika fa hoe matahotra niongahanareo satria matahoranay satria mety mamofina be zavatra hafahafa alefanareo raha niongareo nareo. Maître Olala izay milaza fa manohana ny fahalalana maneho hevitra ary vonona ny tenany miaraka amina mpisolo vava hafa hiaro ny hetsika sindikaly.